fandaharana manaraka dia mahakasika fanazavana ny fanambadiana. Mazava hoazy ny fanambadiana dia anisana asavana lehibe avy amin'ny Tompo Allahu Azza wa Jalla amin'ny tsika zavaboarana. Ary famantarana lehibe afantarana ny Tompo Allahu Azza wa Jalla araka ny teniny amin'ny Qur'an: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أري أنيسا فمنتارنا أفنتارنا الله عز وجل ننغمبورني آفي أمني فاتنريو إغفاد مبا إييننريو ميارك أمني زريو أمني فاتنين arna nao antaganareo ny fankatiavana ary koa ny fifamindrapo. Tena marina izany dia fahagagana ho any ireo vahoaka izay manantsaina. Ka ny fanambadiana ino izany fahasoavana lehibe avy amin'ny Tompo Allahu Azza wa Jalla ary fahagagana lehibe amin'ny fisian'ny Tompo Allahu Azza wa Jalla. Mba iza ny nanambatra ireny izay tsy nifankafantatra toetra, tsy nifankafantatra fomba fiainana, nefa kosa aoriany le fanambadiana lasa tahaka ny taratasy lakôly hevitra ray, zavatra tiana ray. Ohatra raha toka izy eo nisy olona avy any Toliara tonga ito Diego nangatabady magnangy anankiray, tsy nifankafantatra hatrizay ary tsy ny fankahalala toetra, fa kosa minoanakay nareo fa minitra vitsivitsy aoriany le fanambadiana dia hitanao izy roa amin'ny hevitra ray, sakafo hoanina ray, segondy fotsiny fa lasa tahaka ny lakôly sy ny taratasy. Inona ny antony irosoana anatin'ny fanambadiana? Inona ny antony irosoana anatin'ny fanambadiana? Ny antony irosoana anatin'ny fanambadiana dia noho ny antony roa lehibe. Ny voalohany dia ny mba ahazoana ireo taranaka faramandimby mba andovany toerany hitantana izao tontolo zao. Satria atsika namboarany Allahu Azza wa Jalla hitantana ity tany ity. Ka raha toa ka ho maty atsika nefa tsy nisy mpandova, midika fa tampitra ino? Dunia. Ka miroso amin'ny fanambadiana olona mba ahazoana ino? Taranaka. Ary antony lehibe faharoa ny mba iarovana tena ary koa etina mba analavitra ireo toetra ratsy sy ny fakapana maro isan-karazany. Izany zany no antony lehibe anankiroa izay irosoana anatiny izany fanambadiana izany mba iteraka ireo faramandimby ary mba iarovana ny tena amin'ny ireo karazana toetra vetaveta maro isan-karazany. Ka ino ary ny atao hoe azawaj? Azawaj na ny fanambadiana amin'ny teny ino malagasy. Azawaj teny Arabo izay entina ilazana zavatra roa nitambatra. Azawaj dia teny Arabo izay entina ilazana zavatra roa nitambatra. Allahu Azza wa Jalla izy miteny wa idha nufus zuwijat, rehefa atambatra ny vatana sy ny fahignana, izany hoe amin'ny fitsanganana ino hiatrika ny fitsarana amin'ny andro farany. Ary tahakan'izany koa ny tenin'ny Tompo Allah wa zawwajnahum bihurin 'ain, izany hoe natambatranay izy ireo miaraka amin'ny ireo hur al-'ain. Raha ny famaritana io mo azawaj kosa araka napetraka ny eo manampahizana ato anatin'ny Islam dia midika hoe fifanekena na fifamatorana izay azoana ny lehilahy maka fahafinaretana amin'ny vehivavy amin'ny fifamatorana izay tsy misy sakana amin'ny lalàna. Fifamatorana na fifanekena izay azahoany roa tonta tombotsoa amin'ny fakana fahafinaretana miaraka, izay fifamatorana na fifanekena izay tsy misy sakana araka ny lalàna. Ny lehilahy aorian'izany malalaka aminy ny maka fahafinaretana amin'ny ilay magnangy na ny magnangy ihany koa dia malalaka aminy
ny maka fahafinaretana amin'ny ireo lehilahy vadiny. Inona kosa ary manaraka aorian zany? Ny lalàna manokana mamey ny fanambadiana. Moa ve izy io zavatra tsy maintsy atao, zany hoe tsy maintsy amin'ny olombelona tsiraikiraiky ny manambady sa tia? Ankapobeny ny lalàna mamey ny fanambadiana dia izy tsy obligatoire, izy tsy obligatoire, fa izy anisany fomba amampanao ny mpaminany Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, araka izay voarakitra amin'ny fanambarana maro. Ary anisany lehibe amin'izany ny teniny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam: wa atazawwaju an-nisa faman raghiba an sunnati falaysa minni. Ary zao izy dia manambady ny magnangy ka izay mankahala ny sordalako izy dia tsy anisany zao, izany hoe tsy anisany olona anankiray mpino islam, satria ato anaty ny finoana islam dia tsy azo ataon'ny lehilahy mihitsy ny mikomotsy anambady ary tahaka an'izany ino ny magnangy. Fa ny fanambadiana dia anisany sordala ny mpaminany Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam. Ary efa nambarany izay olona raghiba an sunnati ay raghiba an zawaj ay falaysa min ahli al-islam, izay olona mino mitsipaka makahala miataka ny fanambadiana dia tsy anisany zao izy, zany hoe tsy anisany ireo olona vondrona be ato anaty ny finoana al-islam. Ka oka zany hitandrina ny andaniny sy ankilany manoloana ny fanambadiana, satria izy dia anisany sordalana any mpaminany Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam. Fa kosa izany ho izao ankapobeny amin'olona anankiray izay mahatandrina tenany ary mahavita miaro tenany tsy iroso anatin'ny fijangajangana. Fa amin'ireo olona izay mafy faniriana ary tsy mahatandrina ny tena amin'ny fijangajangana, tsy maintsy amin'ireny olona reny ny miroso anatin'ny fanambadiana raha toka izy ireo manana fahafana manoloana ireo andraikitra ao anatin'ny tokantrano mpanambadiana. Araka ny teniny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam rehefa niantso tanora izy amin'ny fanambadiana: ya ma'ashara ash-shabab man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaju fa innahu aghaddu lil-basar wa ahsanu lil-faraj faman lam yastati' fa alayhi bis-sawm. Ory anareo tanora izay afaka mitsangana amin'ny adidin'ny fanambadiana aminareo, oka izy ireo anambady, satria io no miaro, satria io no miaro le maso ary koa ny egnatra amin'ny fijangajangana. Ary izay tsy afaka anambarana, oka izy ifehy agnatanteraka fifehezam-bava, satria manina fifehezam-bava mampiena le ino, mampiena le shahwa amin'ny vatan'olona anankiray. Noho ny tsisy sakafo, tsisy zavatra hohanina, automatique zany me mihidy lalagna ny shaitana amin'ny vatana, dia amin'ny alalan'ny fidiny na figadrany lalagna ny shaitana amin'ny vatanao dia miegny miaraka amin'igny koa le tsiriritra na le shahwa amin'ny vatan'olona anankiray. Ka eto Rasul sallallahu alayhi wa sallam nampirisika izay manan-katao iroso amin'ino, amin'ny fanambadiana, izay mahavita mitsangana amin'ny adidy agnatin'ny tokantrano iroso amin'ny fanambadiana. Ka raha toka olona anankiray matahotra tegnany amin'ny fijangajangana ary ihany koa manana izany moyena fahafana izany, dia tsy maintsy amin'izany olona izany ny mifehy. Raha tsy mavita izy dia tsy maintsy aminy koa magnino ny magnatanteraka fifehezana mba ampiegna le ino, le shahwa izay ino misy amin'ny vatany, satria farany izy lasa izy manao zavatra izay tsy fatao, tahakany izay ataony ireo olona sasany manolana ny sasany amin'izao fotoana zao miroso amin'ino, amin'ny dingana izay tena goavana, izay manohitra amin'ny maha olombelona mihitsy amin'ny fanambadiany lahy sy lahy, vavy sy vavy, toetra mahatsiravina ary vetaveta izay miparitaka ankehitriny eto ambony tany, walil asaf ash-shadid. Ary izany ihany koa dia mitondra antsika amin'ny fanentanana à côté na ny lehilahy na ny vehivavy aza be condition amin'olona izay ino, amin'olona izay vadinao ry lehilahy, amin'olona izay anambady anao ry magnangy, satria mety afarany amin'ino anao mipetraka eo anao dia hoantitra ino tsy anambady, satria maro kabalo loatra anao. Manina izy atao maro kabalo?
to kelikely. Manaraka fanontaniana lehibe manaraka, iza olona mendrika indrindra ny ekenareo anareo magnangy ho vadinareo. Elatsiny satria masige azy na ny lehilahy, raha tsy fantako angamba manontany anareo fa zaho tsy anazava hoe iza mendrika ino, magnangy mendrika ino vadinareo. Fa na mety mbo andalovantsika malakilaky tsy manino. Fanontaniana ho iza mipetraka, iza izany olona mendrika indrindra ho vadinao magnangy amin'ireo ino, amin'ireo lehilahy. Mazava ho azy fa voalohany ary lehibe dia tsy maintsy olona mpino islam no olona izay ekenao anambady anao. Zay lo voalohany, mila le olona ino mpino islam. Faharoa am'le condition takina izay tokony takinao zany am'le olona izay anambady anao, dia izy mila manana toetra ino, manana toetra tsara, manana toetra tsara. Io le condition izay takinao zany am'izay olona anambady anao, ary izay olona manana io toetra io mendrika ino aminao ny agneky azy ho vadinao. Anao mety mametraka condition hafa, fa izy koa condition anankiroa io tsy ondro nataonao voalohany ndraiky faharoa, agnaran'ny condition jiaby napetraka anao ino? Manjary sa tsy manjary? Zao karaha mavozo tsy manjary, ary mila ino ravana. Fa indraiky raha io condition napetraka anao voalohany, jerevana zany le condition napetraka anao farany, mety ekena, mety ino, mety tsy ekena. Fa condition inna condition tsisy le voalohany amin'ny mampino islam le lehilahy, faharoa amin'ny mahafanagna le toetra tsara, condition jiaby ambadiky fa tsy zahavagna koa. Fa raha igny nipetraka voalohany faharoa, zahavagna zany le condition napetraka anao, ekena sa tsy ekena. Parmi les conditions mety apetraka ny magnangy, karazana bonus imegnanareo satria mbola iresaka antsika baka eo, ary malo mihitsy azy, ny hoe alelehilahy zay ndeha vadinao tsy mahazo manambady intsony ino après anao, azonao apetraka zay, fa tsika mbola imaly rehefa avy eo. Izany ohatra fotsiny amin'ino, am'le condition arekeny lalàna zay condition zay, arekeny lalàna izay condition zay. Condition zay tsy ekeny lalàna izay mety apetraka anao ohatra am'le lehilahy zay tonga anambady anao, dia anao miteny hoe anao anambady zao, okay, mety tsy maintsy anaday ko mpanambadinao ino anabavinao. Za magneky me anadayko tsy maintsy ino, zany hoe anao mangala zao, anadayko mangala ino. Am'izay fotoana zay tsy ekena le ino le lalàna anazy, satria igny tsy izy no tompony ino fahefana, fa igny safidy miverina amin'iza, miverina amin'ny ilay tovavy agny sy ireo ray aman-dreny ny tovavy any. Mety possible anao hitandreo tsy haiko tsara na alaindreo, fa nadainao kosa mety tsy amezandreo zanakandreo satria madainao ino tsy maty tsigara ohatra, zany hoe tsy manana toetra tsara. Zay manambaratsika condition faharoa. Amaolo anankiray matsigny sigara ka akory ataonao ngoroko izy zany problème. Tsy maintsy mila pino islam, tsy maintsy mila pino al-islam, satria tompo Allahu azza wa jalla izy miteny amin'ny Qur'an al-Karim, wala tumsiku bi'isami al-kawafir. Zay so amin'ny andiny masina voarakitra amin'ny toko al-Mumtahana, sura numéro 60 verset fahafolo. Allahu azza wa jalla izy miteny wala tumsiku bi'isami al-kawafir, ary aza mitazona ny fifandraisa mpanambadiana amin'ny ireo tsy mpino islamo ianareo ino magnangy. Ianareo magnangy tsy mahazo ino ampifatorony amin'ny ireo ino kafir. Ary Allahu azza wa jalla mola miteny wala tunkihu al-mushrikina hatta yu'minu, ary aza ampanambadiny ireo magnangy amin'ny ireo olona mpanompo sampy raha tsy hoe ry zareo ino, ry zareo pino. Ary mazava ho azy Allahu azza wa jalla rehefa niteny iny verset io dia nilaza izy wala abdun mu'minun khairun min mushrikin walau a'jabakum, hoe andevolahy anankiray pino tsara lavitra
mihoatra ny mpanompo sampy anankiray na dia tsara karakory izy, miliardera karakory izy, bogos karakory izy, fa amaha izy mushrik, mpanompo sampy, dia aleo le andevo lapina tsara mihoatra nino, mihoatra le héros, mihoatra ni ile toy izy mama miliardaire. Fa manina nambaran Allah, ulaika, dino tsara tani tsara sukaf sufna mama, ulaika yad'una ila an-nar, iren miantso aminino ammoto, wallah yad'u ila al-jannati wal maghfirati bi'idhni, ari Allah refa nametraka io lalagna io dia miantso anao miditra iza am paradisany sy am famelan-kelokony. Ka anjaranao zany misafidy. Fa mazava ny fanambadiagna olona kafir mushrik tsy azo atao, satria regny miantso anao am moto, fa ny fanambadiana izay araka lalagna napetraka ny tomponao Allah, regny no miantso anao iza am paradisa. Ka lalagna roa anjarany tsirairay ino ny misafidy. والنبي عليه الصلاة والسلام يزمتين من حديث إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه فإن لم تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. أنا رمامة، أنا رباب، أنا رزقزانت زي تشانغات نفنبدين تاني يسار لتين سوى نو إسكازي أفيو إنو زلا فيدرو وتتدي مسفولا فير أفيو مغتكنا تشيكي كناو إرمان منا فلا تشيكي كناو ميام مينو إيرو إنو تشارة تين مبامنا صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم أورنا رو ريمانرين أورنا رو توفاف ريفا تونغم نرورو توفلا جاءكم أم نزريو ترضون دينه وخلقه أنا ريو من يكلي في نوع ناس أم نما إسلام واس أرام لتويتا إزي أنان أورنا رو ريمانرين سير توفاف نافيم نرو توفلا نيكي نرو في نوع ناس أما إسلام واس أرلي تويتا تسارا ناس نيكي نرو لتويتا نسي في نوع نمبارنا الرسول صلى الله عليه وسلم فزوجوه أوكي ينرو أبانامبا دينو يورانغا أيوم نيزا أمزانا كفاف نرو طيب ما معلمة كونو نو نمبارنا الرسول صلى الله عليه وسلم فإن لم تفعلوا رهنرو تشانغان تكن فتنة في الأرض إبتك حارتسينا يزانينو إتنطان وفساد كبير أرزافتا غوافنا رات إنو نو أندان فتنة أراتينا مكارازان ريت وفساد إنو لي كارازان زافتا إنكو تسرا منزاري سيو نفينونا تويت زي لي كونديسيون نمبر مبامنان ريفا تسيمانانو ميفونغوسا إنو أندراي نفالم arfir zany am fiarahamonina ankehitriny baba ndraiky mamato mila hero le tseky magnangy migadra zay avy eo tsekendreo afarany le tseky baka eo misaute la fenêtre manao zavatra ino izay tsy fatao ary anao anefa tsy ho possible eo akaikiny le magnangy ino na ile tovavy mandrakariva. Ka iza olona ampanambadiagna anareo magnangy dia olona ino piny islam tsara toetra. Condition voalohany sy faharoa. Amle condition magnaraka jereva ekena sa tsike. Tsisy le condition roa io, zay condition apetrakanao ino tsy manan-kery. Zay condition apetraka tsy manan-kery. Rehefa izany arino izy tonga le tovolahy manana finoana ary toetrany mahantrahantra le tovolahy io mampalahelo izy lavagna sa ekena ekena zany amtranao voalohany ekenao sa tsy ekenao zany defa mercenaire manko baka eo nekeo ekeo mama ekeo mama ekeo mama moa ve ametraka loza amin'ny fiaignanao ve fa nekenao olona anankiray izay nekenao finoagnana ary le toetrany na dia mahantrahantra sa izy moa ve nepitra problème aminao tsia Allah tsy mavandy amin'ny volagna anazy. Ino raha nambarana amin'ny Qur'an wa ankihu al-ayama minkum wa ankihu al-ayama minkum
was-salihina min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Ary ampanambadianareo izay tsy manambady aminareo, ampanambadianareo izay tsy manambady aminareo, ary ampanambadi koa izay andeha volana vavy tsara anareo, ampanambadio. Nambarany Allah, raha maskiny mahantra ireo, Allah ndo mampagnarivo ino azy ireo. Ama ay tsara, le fantondra ero feno tahoangy sa le ino, le nitondra ino eto Allah ni vola ino, izy mampagnarivo. Kinaiky fa mizesta ndraiky ero nazy mao, ay alenao mao ty tsisy diny wala tsisy toetra, manakiraha misy diny ino misy toetra, izy ndraiky tsisy raha aminazy. Fa Allah ndraiky ndo ino efa nivolagna ino ampagnarivo ro, kanjaranao misafidy mao. Akora alefako mercenaire ar-rasul sallallahu alaihi wasallam andray andro izy mipetraka karaha nabaka tam magnangy ny vola hoe ya Rasulallah ty vatako zao vadio. Ar-rasul sallallahu alaihi wasallam tsy nanagna fagniriagna ino anambady ino le magnangy. Ny sahaba anankiray teo natsikatra fa rasul ohatrany karaha ino nambariny ya Rasulallah rehefa anao tsy mila zawaty. Dia ny tena rasul sallallahu alaihi wasallam avy hatrany taminazy ameo ino ino mahary ino, satria tsy azo taony ino manambady magnangy ino tsisy mahary tsisy vodiondry. Nambarany morsolo kitambinakaty veky ino tapagna tsisy ke haika nambara rasul anao ipalapala abasy sintirinakaty anao basy indra hitana kitambinao niana mandeha mitady nandeha nitady izy tsy nahita, tsisy raha aminazy ankoatrany ino le kitambinazy ndraiky ino raha mivatana. Nipody ya Rasulallah tsisy aza tsisy raha agny ndiana tsisy ndiana mitsakaraka ta peratra vy agny, peratra vy tsisy. Rasul sallallahu alaihi wasallam izy mipetraka izy mivola nambarany ino raha hainao amin'ny Qur'an, izy mpagnarivo sura zao hainy aby. Nambarany Rasul sallallahu alaihi wasallam zao dia mampanambady anao anty magnangy ity amle Qur'an izay andohanao maharinazy, tsy maintsy ampianarinao izy Qur'an jiaby hainao io maharinazy. Mpagnarivo rao bakao sa tsy mpagnarivo? Allah nampagnategna ary izy tsy mivadika ino amin'ny fanekena. Ka rehefa fanekenareo ary ireo izay tonga aminareo amin'ny karazany ireo olona rehetra mpino islam tsara toetra dia iroso atsika amele ino le fanambadia, ary tsy maintsy miatomboka izany zavatra izany amin'ny alalan'ny fangatahana. Ka le délégation lehilahy tonga avy mangataka ino amin'ny tranony délégation iza nany magnangy, iza na iza ndesin'ny le lehilahy avy any na babany na solitegnany ino raisitsika iza anatin'ny trano izy tsy zay, ary aboaka le ino le moana rosy ampizahavagna ino le boana rosy, satria tahaka le boana rosy koa mila mahita le moana rosy mila mahita ino tsy raha hay mety possible jobla rakoko indesinao bakao izy mila fotsifotsy zany tsy raha hay koa ka ianao magnangy ty ato iny job rakoko nefa rangaha ty mila ino fotsy, ka tsy maintsy asina ino tsy maintsy asina fifanetrena. Fa kosa fifanetrena miaraka amin'ny polisy, zany hoe tsy maintsy misy olona naman'le ino miatrika eo naman'izy roa fa tsy hoe ambela izy ino izy roa. Izany tsy lalàgnan'ny islam, satria olona reto mbola ino agnarandreo tsy mpivady. Ça veut dire nambarantsika tsy mbola mahazo maka ino fafinaretana ino entre izy roa. Asa mazava dia police présent ary izy roa ino miresaka. Ny zavatra azon'ny lehilahy jerena araka lalàna dia ny zavatra roa: ny sora sy ino le tany. Poi tsy sora misy olana ambata raha tena marina zany. Ino raha tokony asitrikina roa magnangy voalohany? Ny zavatra izay azo jereny lehilahy sora ndraiky ino tarena. Raha tena marina izany sorany magnangy tsy tokony miboaka ivelany ino
ivelan'ny trano zany fa aiza izy tokony miboaka eo ndraiky rehefa aveo aina tonga anatin'ny trano am'izay ino yalla masalama atao zay ino zay raha mila atao amin'ny fiainana andavanandro dia ny tokony mirakitra ino vatany magnangy anankiray rehefa izy miboaka trano izany mba iarovana le ino le vatany magnangy voalohany ary iarovana fakapana eo anivony ino fiarahamonina tsy hoe fitiavan'ny lehilahy magnangy araka izay ambarany reo mpanao kabara amin'ny côté na ny tsipiny islam ka hoe tia tegna lehilahy ny silamo reo mangindreo sy sitrikindreo izay mba iarovana voalohany ile magnangy mihitsy mba tsy voafifiko voasintsinto ary koa mba iarovana irino iarovana iza ireny fa tsy mahazaka tegnandreo amindreo lion ndraiky ino alika mino mameny lalana izany mahatonga le fisikinana mipetraka mba anao magnangy sambatra le fiarahamonina koa ino sambatra rehefa nifagneky aza ny roa tonta dia tsy mety miroso amin'ny fifanekena manoloana ino ny vodiondry satria ny fanambadiana tsy azo atao raha tsisy ino vodiondry izay ifaneken'izy ireo amin'ny farany kely na farany be io tsisy ino io tsisy limity fa mazava ho azy kosa ny tokantrano feno fahasoavana indrindra ary be asoavana indrindra dia ny tokantrano izay natsangana amin'ny vodiondry kely indrindra izany no fanambarana napetraka na rasul sallallahu alayhi wasallam ka anjaran'le magnangy tia be ka mila niany 10 millions 100 millions ilefa mako manafilaro na kosa raisin'le partazato satria fantany fa o bebeny io ino entre izay ino hiditra aminazy eo anatrehany anefa ny vodiondry dia marka fitiavana avy amin'ny lehilahy ary koa voninahitra petraka amin'ny lohan'le vadiny am'le fianakaviany aray aman-dren'le vadiny misy miteny zay hoe io nambarany ino tahaka ny saina ihany ampiakarinao na ampiakarinao adotsinao ino adotsinao tsy ekena izany teny zany fa kosa miverina amin'ny fagnaranareo roa tonta ary ny vodiondry azo atao vola azo atao ino ireo karazana zavatra izay misy amin'ny kapila amin'ny vilagny amin'ny tomobily amin'ny tany amin'ny aomby amin'ny bengy amin'ny sitilo amin'ny ninina fa kosa tsy maintsy misy ino vodiondry inana mpanambadiagna olona ty teo tamin'ny alalany Qur'an izay tampelatana le olona adidinazy ny mampianatra le magnangy an'izany ino zavatra zany tabany rehefa pare vodiondry dia itsangana atsika mele ino le fanambadiana ka tsy mety ahitana voalohany tompon'andraikitra amin'ny ile magnangy présent na babany na solony ary mila ahitana témoin pino islamo roa ahitana témoin pino islamo roa fentaona manantsaina maharegny ary mahita apodiko ndray tsy mety ahitana témoin roa pino islamo izay fentaona manantsaina mahita ary maharegny fa tsy olona gila na olona ino maharegny ino andeha iatrika ilay le famieza mpanambadiana anka tsy hitany zavatra mandalao ary tsy regniny ino ny resaka ny roa tonta rehefa présent ary ny le tompon'andraikitra am'le magnangy na baba ina solony iza teo ary témoin roa présent efa nifaneky atsika am'le ino am'le maharo fa nifankahita izy roa tonta ary samby rady ino ame le fanambadiana dia fehezitsika le ino le fanambadiana misy olona présent koatran'izany arabasoa ino arabatsara tsisy fanambadiana ino mandeha anao zany mety possible mikaiky tanora anankiray am'tranonao za mpanambadianao zanako io témoin roe zanako fa rady ino mahary aminao aboa zay misy aminao aminakaty partazaty ok za mampanambadianao zanako amin'ny alalan'ny partazaty zay misy aminao nareo témoin magneky anao iaza magneky vita fanambadiana sa tsy vita tsisy mokaty tsisy mokaty vita fanambadiana sa tsy vita les conditions takitsika le ino rady izy roa vodiondry misy ibaba na solony io témoin roa ino présent khalas
vita mitsangana ina fanambadiana. Tonga za tsy tonga aminareo le avatra. Rehefa mitsangana ary le fanambadiana dia mazava ho azy amin'ny igny famatorana izay nataontsika iny dia tsy maintsy amin'ny roa tonta ny mifanome vatana mba akany ankilany fahafinaretana, ary koa tsy maintsy aboka le vodiondry raha ny fagneky mba hoe pehegna espèce au comptant pehena, izy koa atao trosa ina dia trosa. Ary tsy maintsy amin'ny ile vehivavy mitsangana amin'ny adidiny amin'ny tokantrano, ary le lehilahy koa mitsangana ina amin'ny adidy amin'ny tokantrano. Rehefa voafehy dia mazava ho azy fa niala ankatoka ny ray aman-dreny le andraikitra aniza manoloana le magnangy, fa manomboka eo le vadiny no tompotra andraikitra voalohany aminazy ino eto ambony tany, izay mbala hoazavaintsika raha pitso dia manomboka eo ihany koa fa ny vadinao no olona voalohany tokony anaovanao tsara ary ankotavinao ino eto ambony tany. Mifanohitra amin'ny fanazavana ny maraina aza zany izay mbala hoazavaiko aminareo ino raha pitso. Ary mifandova izy ireo raha sendra misy ino fahafatesana sy ny sisa amin'ny ireo lalàna izay mahakasika ny fanambadiana dia deke vita le fifamatorana mipetraka sahady ino amin'ny maha vady izy roa tonta. Manaraka fankalazagna fanambadiana, atsika pino islam manana nantsika manokana fa ny mampalahelo ankehitriny raha voankalaza fanambadiana dia makatahaka amin'ireo zay ino amin'ireo zay tsy pino islam ny maro amintsika. Inona ny fankalazagna fanambadiana izay napetraka ny finoana islam? Voalohany, ny fandokiagna sakafo ary kahigna olona hiatrika ino inana, mba ho tonga zany le marobe mba ahafantatra ny zavamisy, mba hialany le fisalasalana. So izy ino mpivady mandehandeha any dia volaniny zaiky ty lela baka ia koa miaraka aminazy ty angana dainao io aty vady mbiagna koa fanambadiagna nareo sabo hitandreo ro navy ino. Zay manko le secret lehibe amin'ny fankalazagna le fanambadiagna, ialagna le ino le haihay izay mety misy amin'ny fiarahamonina. Ka mandoky sakafo zay tratranao ary miantso izay olona ino tratranao, fa il faut mila misy kategorian'olona samihafa anatin'le ino le olona invitenao. Misy ino ireo namana, fianakaviana, ireo manan-karena ary ireo mahantra. Anisany walima na sakafo ratsy ny sakafony fanambadiana izay tsy misy afa-tsy mpanan-karena ihany, tsisy mahantra io, ratsy zany walima zany, araka nambarany Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Rehefa avyo azo atao tanteraka ihany koa mihira, fa tsy le hira la muzika izay ataon'ireo mpihira, fa izany hoe mitsangana ny olona anankiray mamerimberina volagna tsara, manao karazana ino poésie, tsy hira ma poésie izany mihira, iza mahay poésie ohatra nandeha atsika dia nifanoji toiza ohatra olona anankiray atsika tsy feno amintsika mahay hira karazay mariny sady regny zany le hira, ary azo atao mampanaraka ino atary miaraka aminazy. Nandeha atsika nifanoji, rehefa avyo azo atao satria amin'ny alala le antary ino ndro arignesan'olona ino ambady. Atsika moa tsy mankalaza raha, azo atao igny amin'ny fanambadiagna ary azo atao koa amin'ny androny Eid. Fa mazava ho azy anareo lehilahy ambadika, anareo magnangy ino ambadika, fa tsy hoe lehilahy bakaty mangalamangy bakaty dia tsinjaka atsika. Anareo magnano anareo, zay koa magnano ino zay magnano nanay. Alefa nandeha atsika mifanoty almuhim azonao atao mankalaza fanambadiana amin'izany endrika zany. Ama mangala hôtel be, mikaiky pira be, zany loza nampidirina agnatin'ino hatsarana ka mamotika ino fanambadiana izany. Izy koa rano ty zao io
na rabarabanao ato poizina kely fotsiny ino agnaran'ny rano jiaby ty maloto ka fanambadiana zavatra tsara oka tsy atambatratsika ino amin'ny zavatra ratsy oka tsy atambatra amin'ny zavatra ratsy satria izany lasa mamotika le ino le fanambadiana izay kasaitsika atsangana amin'ny endrika tsara tanteraka rehefa vita ary momba ny rehetra iny dia tsy maintsy aterina amin'ny tranony boana rozy tsy zay mahavolagna anareo izy fa tsy nantsika alohan'izay moa ve azo atao miarahaba andreo ary manomendreo cadeau azo atao miarahaba inona ary volagna izay atao rehefa anao miarahaba olona vita fanambadiana dia miteny manao hoe barakallahu lak wa baraka alayk wa jamaa bainakuma fi khair barakallahu lak we Allah zan androtsaka ny asoavany ino aminao wa baraka alayk ary Allah hanao io le magnanginy vadinao io o asoavana ino amin'ny fiainanao wa jamaa bainakuma fi khair ary anambatra nareo agnatiny ino hatsarana io zany no volagna izay volagniny amin'ny reo mpanambady vaovao barakallahu lak wa baraka alayk wa jamaa bainakuma fi khair we Allah androtsaka ny asoavany aminao androtsaka ny asoavany amin'ny alalan'io magnangio amin'ny fiainanao ary koa anambatra nareo amin'ino amin'ny hatsarana azo atao ve manome cadeau sa tsy azo atao manome cadeau fa kosa rehefa ifagnorika lehilahy magnorika lehilahy magnangy manorika ino norika magnangy tsy azo atao ino manao contraire raha tsy hoe iza tsy avagna mama le olona izay tsy mahazo manambady iza ile magnangy ary le olona izay tsy azo vadina iza ile lehilahy le fotoana mety tsy magnambela antsika mandeha any fa inshallah taala ho azavaintsika zany rapitso mahakasika ino amin'ny zony lelahany tsy manina azavaintsika rehefa vita ary zay dia mazava ho azy malalaka amin'izy roa tonta ny mifandray fa mila mitazona ny anatra izay napetraka ny islam rehefa tonga ao le boana rosy dia mila mamerigna ity doa ity manao hoe Allahumma inni as'aluka khayraha wa khayra ma jabaltaha alayh wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma jabaltaha alayh o Allah zao mangataka aminao ny hatsarana an'io magnangio ary ny hatsarana amin'ny toetra izay nahazatranao azy ary miangataka aminao fiarovana amin'ny aratsiagna an'io magnangio sy ny aratsian'ny toetra izay nahazatra azy amin'ny fiainany io zany no doa voalohany atao rehefa miditra iza miditra ao le boana rosy Allahumma inni as'aluka khayraha wa khayra ma jabaltaha alayh wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma jabaltaha alayh ary tsy mahazo atao ny mifandray manao firaisana aranofo raha tsy mametraka ny doa ka miteny manao hoe bismillah Allahumma jannibna ash-shaytan wa jannib ash-shaytana fima razaqtana amin'ny anaran'ny Allah no ifandraisanay o Allah arovy izahay amin'ny shaytan ary arovy ny shaytan amin'ny ireo zanaka izay omenao tampitra eo nafotsika ino varavaragna nino izy mpanambady tsy azo toizina tsony as'alullah azza wa jal أن يجعل الجميع من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.